Iresaky sika eto amin'ity vidéo ity hoe inona daholo ireo teknika anankifolo izay tsy maintsy arahantsika ahatonga ny niveau antsika amin'ny gitara hiakatra foana isanandro isataona ary tsy hijanona mihitsy. Miarabantsika rehetrarehetra izay mahita ny vidéo androany asadina ny mipartager, mametraka commentaire, mametraka réaction amin'ny vidéo antsika ary indrindra asadina fa isanandro de mahita zavatra foana sika eto amin'ity page ity de arahatrany ary. Voalohany indrindra de mila mampiasa métronome isika. Inona ny ilana métronome? Ny métronome de alefa ohatr'izao ohatra, atao clique ohatr'izao hoe nitsofintsika eo foana. Ny ilana an'iny de mba ahatonga antsika rehefa mitendry de marina tsara ny zavatra tendrentsika, zany hoe tsy haingana loatra na miadana loatra fa araka le zavatra tadiavina. Matetika rehefa mbola débutant ny olona de tsy tia afaka mampiasa métronome loatra na mety sahirana mampiasa azy, tsy maninona fa rehefa mitombo niveau anao de manomboa mizatra mampiasa métronome mba hampiakatra foana le fahazotoana ary indrindra mba ahafahanao manatsara foana ny fomba fitendrinao ahatonga anao hiavaka amin'ny olona rehetrarehetra. Faharoa manarak'izay de ny resaka teknika mahakasika ny picking. Ny picking de tsy maintsy ataontsika iny moa ianarantsika na amin'ny cours en ligne na rehefa mividy vidéo ianao. Ny antony ilana an'iny de mba ahatonga antsika anana vitesse satria be da be no mitaraina hoe ahoana ny atao mba hananana vitesse, ahoana ny atao mba ahatonga ny zavatra ataontsika tsy ramma be, de zay anisan'ny solution anankiray. Isika manko matetika rehefa mitendry de lasa tenter hifantoka be, zany hoe rehefa tsy afaka makafy ianao de mora very ao anatin'le concentration de very ihany koa ny vitesse tsika sy ny précision antsika. De ny picking mba ahatonga ny tananao hoe eto foana de ny picking de ilaina satria misy fotoana ianao mety mitendry fa very kely ny concentration anao fa ny tananao kosa tsy de tena hoe possible ho very foana fa rehefa mahazatra anazy io de tokony ho vitany foana. Fahatelo manarak'izay de ny resaka théorie musicale. Ny théorie misy karazany be da be fa le théorie tiako resahana eto de ohatra hoe ahoana ny fampiasana ny ry, ahoana fampiasana ny ty, zavatra ohatr'izany zany tena ilaina be satria zao ianao tsy afaka angalatahaka foana mandrakizay fa tsy maintsy misy fotoana ianao mety mba mamorona, misy fotoana ianao mba te hamoaka le zavatra ao anatinao de iny ny ilana ny théorie satria ny olona tsy afaka mamoaka ny zavatra tsy ananany. Ny fianarantsika ny théorie de anisan'ny installation anankiray apetraka ao anatintsika mba hahatonga antsika hoe afaka milalao mihoatra n'olona tsenjery maimbo. Fa le théorie aloha zany tsy maintsy atao zany hoe atao tsenjery le izy tadina ianarana le izy de mba ahafahanao mihoatra zay le teboka ianarantsika rehefa eo, mba ahafahanao mihoatra rehefa eo de ianarana aloha le théorie. Zany koa anisany mahatonga anay hoe rehefa mampianatra hira de misy fanazavana fa tsy hoe mianatra hira. Matetika manko sika rehefa mianatra gitara de hira foana ny tiantsika ianarana de zay mahatonga an'izay. Fahaefatra de ny fianarana accord be da be de ny fianarana gamme betsaka. Au maximum possible ny gamme minimum tokony anankidimy ny hainao. Ho antsika moa zany rehefa mianatra misy ianarana amin'ny débutant, misy amin'ny moyen, misy amin'ny avancé fa ny essentiel tena mila mahay minimum gamme anankidimy ianao mba ahafahanao milalao solo tsara. Tsika manko mieritreritra hoe le anao le accord ihany ny tsara, misy fotoana ianao tena mila mianatra solo mihitsy satria ny solo sy ny accord de ohatrany vary sy rano, tsy afaka misaraka ireo fa tsy maintsy miaraka ianarantsika foana. Fahadimy de mila mivelantsika amin'ny style be da be sy genre musical betsaka. Ny style de ilay couleur zany ilay lokon'ilay fitendry. Ohatra hoe aka ohatra tsika ohatra zay zao le hira salegy fa nataoko couleur jazz le izy, zany hoe misy style na jazz kely. Ny jazz zany tsy gadona fa style de afaka tendreko hoe novaiko le accord, novaiko ihany koa le fitendry, zany hoe le style zany novovaiko fa le gadona voatazona. De mila mahay karazana style betsaka sika de mila mahay gadona betsaka raha te ho lasa lavitra amin'ny gitara sy hitombo fahaizana foana. Miaino style betsaka sy milalao style betsaka isika zany. Zay ny ilaina. Fahaenina azadino milalao miaraka amin'ny namana hafa. Misy fotoana ianao mba mila manokana fotoana de mba miara mitendry amin'olona hafa, ampiaranao an'ireny solo sy accord ianaranao ireny. Rehefa tsy tia miara miaina amin'olona ianao rehefa manao mozika de tadio fa tsy tena vrai
musicien ianao zay fa ny olona mpanao mozika de olona tia fifandraisana amin'ny hafa, tia mizara amin'ny hafa de anisan'ny partage ilaina de ny fiarahana mitendry amin'ny hafa. Mampitombo be ny fahaizanao ihany koa zay. Fa fito rehefa mitendry ianao de enregistrer ny zavatra ataonao de enoy. Enregistrer mety hoe vidéo, mety hoe audio fa enoy izy de hitanao hoe ahoana ny anatsarahanao anao satria ny olona tena tokony hitsaranao voalohany tsy mpampianatra fa ianao mihitsy. Fahavalo mahatonga ny fahaizanao miakatra foana de ny fananana mentor, zany hoe mila misy olona ataonao fitaratra hitarika sy anohana anao. Mety hoe olona tsy ritinao fitendriny efa mentor zany, mety ndray koa hoe olona ampianatra anao mihitsy le izy de mila manana an'izay ianao. Aza zatra an'le hoe mampianatena de tsy mila an'izany fa raha ohatra ianao mampianatena ka tsy tia mianatra amin'olona, mila manana olona kosa nefa zany ianao ataonao fitaratra hoe za mba te ohatra ny ianina rehefa ny oriana any. Fa sivy de développer ny oreille musicale antsika. Rehefa tsy manana oreille musicale ny olona de hianatra foana de tsy lasa lavitra. Ianao raha ohatra hoe hitady olona foana ampianatra ny rehetrarehetra de ho sahirana eo. Marina fa misy mahay le zavatra irinao marina fa misy olona afaka mampianatra an'iny foana fa zao ilaina ny fidevelopenao ny oreille musicale anao satria ny oreille musicale de anisany manampy antsika mba ahafahantsika anao improvisation any orinany mba tonga antsika afaka anao création any orinany de zay tena ilaina anazy. Raha tia ananao oreille musicale ianao de mila mitendry isan'andro, mila mihira isan'andro, mila manandrana zavatra isan'andro, mila milona ao anatin'le mozika mihitsy zany. De zay ny ahafahanao manana oreille. Fa folo farany mba hatonga ny fahaizanao hitombo foana de mila motiver foana ianao. Aoka ianao motiver foana. Ninona kivina tadio fa ny fakivina de ça fait partie ny fahombiazana. Matoa ianao kivy de nanao zavatra ianao zay nanenjika zavatra ianao nanatratra tanjana ianao zay. Ka raha kivy ianao de ampaherezo ny tenanao fa mila mandrosindray. Ny akivina dia marika anankiray fa ho tratranao le tanjanao, fa ny akivina tsy hoe midika hoe tsy ho vitanao le izy fa ny akivina de midika fa nanao ianao. Ary indrindrindrindra manana faharetana. Rehefa manam-paharetana ianao ka tianao le zavatra de tsy maintsy miakatra sy vitanao le izy. Zay ny vidéo antsika, mino fa nanampy anareo zany ka aza adino ny manisy réaction mizara an'ity vidéo ty au maximum mihitsy de mametra fanontania amin'ny commentaire. Misaotra betsaka.